mbola ampifaliana indray no iarahantsika indray ny amin'izao fotoana izao tonga amin'ny fampianarana antsika fampianarana lalana faefatra hoe maninona no niova ny anaran'ny Ehosoa ady toizantsika mihitsy hoe lasa Jesosy. Zay zany ny tena izy zany zay hoe ao anatin'ny soratra masina anatin'ny baiboly zany naninona zany ny lasa Jesosy ny ao fa tsy Ehosoa. Dia ny fanazavana zay mihitsy no meka antsika hoe satria mba haintsika tsara ohatra izay fampianarana anankitelo ianareo zay fa tena nanome fampianaran-diso mihitsy ilay Jesosy na Jesoa na ihany koa ilay Jehova sy Avea nampianatra zavatra diso mihitsy. Dia zay no zavena amintsika hoe inona ny antony nahatonga an'io anaran'io tafaova aloha ny anaran'ny Yahva lasa niova hoe Jehova na Avea, ny anaran'ny Ehosoa lasa hoe Jesosy na Jesoa na Jesu na Jesasa. Androandray antsika niaraka hijery an'izay fanazavana zay hoe inona no antony natonga an'izay. Dia voalohany aloha zany ho jerevantsika araka ny soratra masina tokoa hoe ao azaveko amin'ny ankapobeny zany vokatry ny fahatezeran'ny dada Yahva satria tena tsy niraharaha mihitsy reto zanak'Israely fa Israely eto fa nandika ny didin'Andriamanitra io foana ary tsy niraharaha mihitsy dia tonga niozina ny dada Yahva ary nanomboka tamin'izay dia rehefa nilatsaka retozina reto dia nanomboka tena tsisy famonjena azo ny tononona intsony tao amin'ny tanin'ny Israelianina. Tsisy famonjena azo ny tononona intsony tao amin'ny tanin'ny Israelianina zany. Ka rehefa tsy nisy rehefa tsy azo ny tononona tao intsony ny famonjena, anaran'ny dada Yahva nefa ny famonjena, anaran'ny Ehosoa nefa ny famonjena. Dia rehefa navoaka an'Andriamanitra ilay tena tsy misy famonjena intsony eto dia mazava ho azy taorinan'izay foana ny anaran'ny dada Yahva azy mitondra famonjena ary rava ny anaran'ny Ehosoa totika hatrany amin'ny apôstôly tsy afaka mipetraka ao Israela intsony ny famonjena ary zay natonga ny maty hatramin'ny azo oliva roa rehefa ho tonga ao ry zareo efa any moa izy zany. Ka raha vao manomboka mandeha ny asandreo dia maty ho azy eo re vonondre koa rehefa avio araka ny soratra masina zany. Zany hoe toerana mamonan'Andriamanitra io Israely io zany zao tsy amin'ny teny zao no niozina nazo anazy tamin'ny dada Yahva. Izay le ho azavaintsika amin'ny fampianarana hoe noho ny amin'izay antony zay satria tsy afaka nitonona atao intsony anaran'Andriamanitra ray dia mazava ho azy satria mitondra famonjena. Tsy afaka nitonona atao intsony anaran'ny Ehosoa satria mitondra famonjena. Porofon'izany maty hatrany amin'ny apôstôly dia maty hatrany amin'ny azo oliva roa zay ho avy ao. Dia zao novain'iretsy amin'izay ny anarana ny dikan'izay. Novain'le hafa firenena satria tsitsy niarontsony le anarana. Dia novain'ny hafa firenena ka raha tokony anarana Ehosoa manafaka amin'ny fahotanany ao dia Jesosy mampiditra fahotanan'ny olona no tafiditra ao. Ary Jesosy mahatonga ny olona hiara-miasa amin'ny devoly ary Jesosy mahatonga ny olona tafakamana amin'ny devoly na Jésus tafaraka amin'ny diabla tsy sahala amin'izay sy maro samihafa. Dao rahantsika ny fanaporofona manaraka indray tsika ry amin'ny taboreria ny antony natonga an'izay rehetra izay miteny teknisany efa sokafy amin'izay fa mbola nomana kely aro aiza misy teo hojerevantsika avy hatrany ny tenin'Andriamanitra arika hatramin'ny bokyny ampaminany voalohany Isaia 4:9-7 hatramin'ny 10 jerevantsika Isaia 6:11. Ty zany niozina voalohany indrindra avy any amin'ny dada Yahva hoe noho ny amin'ny aleontsika aloha maky any Jeremia ty le teny dada Yahva hoe tezitra izy dia nandefa niozina amin'izay nakany amin'ny Israelianina. Isaia 4:5-20 azo efa kelikely ato zany. Ty ny antony nanomboana an'le izy Jeremia Jeremia 25 manomboka amin'ny andinin'ny fahatelo ka hatrany amin'ny andininy raiky ambin'ny folo eny zay misy Jeremia 5:20 manomboka amin'ny andin'ny fahatelo ka hatramin'ny raiky ambin'ny folo eo. Jeremia 25:3 Jeremia 25:3 jusqu'à hatrany amin'ny 11 zany no vakitsika arakaraka an'izay hitantsika anazy eo zany zay. Eno nge efa nanomboka taty zany io atezeran'ny dada Yahva io nandeha hatramin'ny taona fahatelo ambin'ny folo nanjakan'ny Josias zanak'i Amona mpanjakan'ny Joda ka mandrak'Androany dia mandritra ny 323 taona zao
no natongavany teniny avy tamiko ary lazaiko taminareo. Eny ny fo maraina koa ka nilaza nefa tsy niainonareo. Anio tena tsy miaino ny tenio Andriamanitra io mihitsy izay nampitondrana nisy Jeremia mpaminany zany zanak'Israely. Zay ny tena resany eto. De tezitra be moa zany Jeremia hoe tena tsy miarah mihitsy zany venareo. Ary avana niraka ny mpaminany ny mpanompony rehetra ho any aminareo. Eny ny fo marainako izy ka naniraka nefa tsy nety niainonareo. Aniraka foana zany io Andriamanitra io hoe mba mino ny tenin'Andriamanitra teny avanareo fa ompitena ingenareo rehefa tsy haino hoe. De ahoana teniny ny fo marainako izy ka naniraka nefa tsy niainonareo. Na nangilatsofina iaino ka manao hoe samy miala amin'ny lalan-dratsinareo avy ianareo ka asy amin'ny ratsy foananareo ka de onany amin'ny tany zay efa nomeny avanareo any Israely io sy ny razanareo atsaiko mandrakizay. 9. Ary aza manaraka Andriamanitra fanompo asiankoka eo anatreny ary aza mampahatezitra mihitsy ny amiasan'ny tananareo. Efa misy atezerana be mandeha mihitsy zany eto noho ny amin'ny ataony zanak'Israely. Fandrao tonga loza aminareo ao fa tena mpididozana iza rehefa manao adalana eo amiko nareo e. Efa nanome avertissement zao io dada Yava io. Efa ela mihitsy. De vaketrandreo amin'ny 7. Nefa tsy niaino anareo hoy Yava. Mba hampatezeranareo amin'ny asan'ny tananareo ahitanareo loza fo maika nakasika mihitsy nareo am'izay ataonareo io. Io zany tena tsy fonao mio dada Yava io rehefa tena izy de tokony arana de rehefa tsy miteny anao de ho faiziny am'izay na ohatra sy ady any ampianatra hoe aza mitandrana didy folo fa tsy izy io milay ianao. Ka eto zany tsika nahita an'le tenin'Andriamanitra hoe nozonon'Andriamanitra zanak'Israely tsy misy famonjena intsony. De nefa tsy niaino anareo mba hampatezeranareo tamin'ny asan'ny tananareo ahitanareo loza. Koa izao lazainy Yava tompony maro. Noho ny tsy niainonareo ny teniko dia indro ampanalaiko ny firenena rehetra any avaratra sy Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna mpanompoka ho Yava. Ary hoentiko amely ty tany ty sy ny mponeto mba amin'reto firenena manodidina rehetrarehetra izy de ho aringako tokoa ireo ka ho ataoko figagana sy zatra mampisitrasitra sady ho rava mandrakizay. 10. Ary atsahatra eo aminy ny feo mifaly sy ny feo miravoravo. Tena rava tanteraka mihitsy zany. De ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarana noho ny amin'ilay hoe nanao tsintsinina ny Israelianina n'ilay didy nomena azy. Any zareo manokana mantsy fa tsy diranao. Fa raha ianao malagasy na frantsay na anglisy na amerikanina no miditra ao de mpanota ianao de ianao ndray lasa aripaka makany amin'ny heliko. Ary atsahatra ho aminy ny feo mifaly sy ny feo miravoravo de ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarana ny feon'ny vaty fikisoam-bary sy ny fahazavany jiro. Ary ty tany 9. Jeremia 25:3 ka amin'ny 11. Ary ty tany rehetrety de olofoana sy olao ary ireto firenena rehetrareto anompon'ny mpanjakan'ny Babilôna 70 taona. Tsany de andevozina sy fahorinana nazo azy zany. Tezitra dada Yava de nanomboka nandeha am'izay hoe ompiteako nareo. Tsy nijanona teo any nefany. Fa jerevantsika indray ny tenin'Andriamanitra araka le lazaiko teo hoe aiza moa izy de ndretsika aloha ikaraka an'izay teny zay aloha. Isaia 9:7 sy ny 1:10. Isaia 9:9 nanaraka am'izay ny tenin'Andriamanitra taorianan'iny ary. Miloza mahatsiravina am'izay nazo zanaky Israely taorianan'izay teny zay. Toy ny zareo miraraka talohan'izany efa nisy an'ity teny ity moa zany teny izy ary niatra tateoriana. Ary izy ty am'izay ny teny mpaminany Isaia efa teny efa avertissement tany aloha tany daholo. Mandehana ka lazao am'ty fireneny ity hoe mandrenesa mandrakariva ihany nareo nefa aza mahalala. Zay efa atezerana zany. Mandrenesa fa aza mahalala. Efa ratsy be nge zany. Mijereva mandrakariva ianareo nefa aza mahafantatra. Ane jery ihany maso fa tsisy nina fantatrinareo. Ataovy adala ny fon'ity fireneny ity ary ataovy ladalovina ny sofiny ary ataovy mikipy ny masiny. Any ataovy tena ladalovina ny sofiny, ataovy adala ny fony, ataovy mikipy ny masiny. Zany hoe Andriamanitra efa tena tezitra hoe tsy ataoko mahita ninina tsony nareo ny dikan'izany. Zay ny zava-doza amin'ny Andriamanitra hoe rehefa tezitra fo meko anareo zay efa mihaino sy mandray ao tokantrano fa tena maizina ny lalakala ianao de no mihaino anatin'ny fahotana. Ny olona mihaino anatin'ny fahotana zany ke mitebiteby foana. Fahoriana sy tebiteby lalandava ty mikipy ny masony, adala ny fony, ladalovina ny sofiny, inona tsoa moa zany tsy fahoriana lalakala iana. De ndao ary zany atao hoe tena aizina sy tena fahoriana. Fandrao
mahita ny masony ka mandre sofiny dia lala ny fony de bebaka izy ka ho sitrana. Eto zany tendriamanitra hoe tsy afaka mibebaka ntsony izy ary tsy azotranina intsony, ka noho zany ataovy adala izy ataovy tsy mandre sofiny ataovy jamba ny masony de sady tsy afaka mibebaka izy tsy ho sitrana. aleo izy tsy atao mandre ntsony de tsy atao mahita ntsony de am'izay izy tsy afaka mibebaka de am'izay izy tsy afaka sitrana. Ozona ge zany noho ny amin'izy tsy afaka mibebaka nefa ny anarany dada Iava mihitsy le hoe zay miantso anarany dada Iava no ino moa le ho vonjeny. Donc avejerevantsika zay tenin'Andriamanitra zay somary jerevana kely io teknisianina. Nasika aloha kiarika kely an'izay teny zay hoe zay miantso anarany Iava no ho vonjeny eza moa zay teny zay. Zao hoe hijerikelina zay vetivety ho antsika eto an-tokantrano. Zay misy nitiny zay miantso ny anarany tompo. Somary hijerikelina satria ozy kely vetivety rehefa kiarika kely an'izay vetivety tsika miandry daholo nareo mandra-pahitantsika an'izay mba am'izay de voaray daholo le toko sy ny indrindra. Joel firy moa izy dasika ny vetivety tena sy tadidiko intsony. Joel toko fahatelo andiny fadimy zay no jerevantsika zany Joel toko fahatelo andiny fadimy Joel toko fahatelo andiny fadimy sady ataontsika milamina tsara mihitsy ny ty fa tsisy mamaika atsika mihitsy de am'izay hitareo tsara fa tena mizotra tsara akaraka ny toy izy ty izy ty Joel toko fahatelo andiny fadimy ary nazovy ny antso ny anarany Iava de ho afa mandositra. Matoa zany afa mandositra zany de afaka miloza ny dikan'izany, afaka mifahoriana, afaka mifangirifirina zay. Zany hoe zay miantso ny anareo Andriamanitra iray Iava io zany de afaka mandositra, afaka miloza, afaka mifahoriana, zay ny tsendriko tsara. Ka eto zany nefany tsy mahazo ny famonjena intsony zanak'Israely araka le Isaiah toko fahenina andiny fahasivy ka hatramin'ny 1:20 hoe tsy asiana famonjena, tsy omena fibebahana, tsy afaka mahazo ny hatsaran'Andriamanitra intsony. Mazava ho azy zany fa lay anarana mihitsy ny tsy azo tononona intsony. Satria ny anarany dada Iava ahafana mandositra ny aretina, ahafana mandositra ny loza. Zay le hoe nazovy miantso ny anarany Iava de afa mandositra izy. Noho izany zany na iza niza zany miantso ny anarany de afa mandositra, rehefa tsy afaka miantso ny anarany zany de ho avy ny loza. Ka tena tonga tokoa raha loza fa tsy afaka niantso ny anarany tokoa zanak'Israely nanomboka teo tsy afaka nantsona ny anarany dada Iava noho ny am'le ozona nahazo teo. Ary satria le hoe zay miantso ny anarany dada Iava no afa mandositra de tsy afaka niantso ny anarany koa satria mba tsy ho afa mandositra de nanomboka foana io anarana io ka zay niantso ny anarana indray raha ny fahita ty orina. Donc avaka antsika am'izay kiaraka kendrentsika aloha teknisiana mikasika ny am'izay rehetrarehetra zay ovakitsika ary amin'ny Jeremia 82 indray mba ho jerevantsika kely zay teny zay aloha Jeremia 82 hoe inona indray moa zany zao no tenentsika ato amin'ity toko sy andiny ity ho antsika rehetra ny atokantrano any. Jeremia toko fefatra andiny faharoa mbola loza ihany ty Jeremia 82 eno nge ny tenin'Andriamanitra fa adala ny oroko
izao tsy mba fatany zaza tsy misy saina izy sady tsy manam-pahalalana raha ny anao ratsy de endry izy fa raha ny anao tsara kosa tsy fantany efa lasa dala am'izay le olona de tsy mahafantatra an'Andriamanitra ntsony efa lasa dala izy ny olo koa zao tsy mba fantany ntsony tsy misy mahafantatra an'Andriamanitra ntsony ny zanakitsy rehetra tena ny atratany mihitsy le ten'Andriamanitra hoe ataovy adala ny sofiny tsy hafantatra ntsony ny fibebahana izy ko dada iavany ny fibebahany satria dada iavany nanome ny fibebahany no ny amin'ny osoazy nalefany de fibebahana izy satria niainga avy any aminy ny fanekena ny fibebahana ka rehefa dada iavany tsy azo antsonatsony anarany a rava ny fibebahana ny dikan'izay zava-dosa tsy rehefa tsika indray ny ten'Andriamanitra manaraka hoe mazava be le teny Jeremia teo a aza indray tsika aloha kiaraka ny anakare manaraka indray aloha araka ny ten'Andriamanitra rehefa tsika indray a ao amin'ny bokyny Isaia 64:5-6 a jerevantsika indray zay teny zay Isaia 64:5-6 hoe tena tsisy miantso narany dada iavatsony ny olona tena foana Isaia 64:5-6 jerindray tsika Isaia 64:5-6 zany fa samy efa tahaka ny olony maloto zay rehetrarehetra zay ary le resaka zay mivadika tena olony maloto am'izay ny israelianina ary tahaka ny lamba miosondrany fahamariana rehetrarehetra tena efa tsisy fahamariana ntsony ny dikan'izay lamba miosondra tena faratsiana fadalana tsy isotra zany toetsika le teny malazo tahaka ny ravina izay rehetrarehetra ary ny eloka mipoka ny tahaka ny rivotra tena feno eloka malazo daholo izy rehetrarehetra zany tsy misy miantso ny anaranao io le izy io tsy afaka miantso ny anarany dada iavatsony tsy misy miantso ny anaranao tsony na mifoy ifikitra aminao tsy afaka miantso ny anarany ary raha mifo maraina mba hifikitra aminazy tsy azo atao tsony ny lozany dada iavany zanak'Israely ny anarany aza tsy azo nantsonina tsony hoe vakitsika tsara ty aiza misy teo 9 tsy misy miantso ny anaranao intsony io tena foana teo mba avany zanak'Israely ny fiantsony anarany dada iavany ina ny antony fa efa nanafina nytavanao taminay ianao ka de nandevina anay no ny eloko anay no ny amin'ny eloko any zanak'Israely a na afenin'Andriamanitra am'izay ny tahony a tsy nisy afaka niantso le anarana ntsony a maty ny zanak'Israely zay ny loza tena vokatra izay hoe rehefa naditra ny zanak'Israely izy ihany ny tady loza tapahany dada iavany fifandraisana tsisy ny famonjena ianao koa milaza marina aminao fa miavina vono ihany nao fa ho tapahana tahako anio koa no lalanao a de tsy ahitan'io Andriamanitra io tsinao rehefa miavinavina io zao miantona tongany hoe tsy nesorony olona tao narany Ehosoa le manala ny fahotana satria zany Ehosoa zany de tena manala ny fahotana fa zay moa jerevantsika zay hoe io Andriamanitra io tsy mihaino ny mpanota efa hitantsika teo moa zany zay tsy mihaino ny mpanota izy ny mpanota moa tsy alefa makany amin'ny elo le Andriamanitra natsoinao Jesosy Jesoa Zezy ny karazan'io a nampanotanao Jésus Jesus nampanotanao mieritrerety ianao e azao le anazavanana hoe nanina ny ala teo hoe narana io tsy misy miantso ny naranao intsony na mifo mareniky ifikitra aminao fa nafeninao ny tavanao taminay satria ka nandevonanay ianao noho ny amin'ny eloka anay hoe ny zanak'Israely tena foana le narana dikan'izay inona ny sary nisy tokoa taoriana zany a eo ndraiky jerevantsika ndray ty ten'Andriamanitra ty raha ijerentsika ny amin'ny zanak'Israely ao amin'ny Isaia Amosa 4:9-7 Amosa 4:9-7 ka hatramin'ny 10 jerevantsika ndray tia ny pratika anio am'izay a loza ho any zanak'Israely niatra tamy mihitsy nyty loza ty Amosa 4:9-7 hatramin'ny 11 vavakitsika indray ty arany pratika an'le loza nandray nazo ny Israely raha izy folo lahy sisa reo an-trano iray de samofaty ireo zany re misy olona folo zany anatin'ny trano ray ka folo lahy de maty eo daholo reo ary ny avan'izay maty na izay mandevina azy de ambeta azy ka hitondra ny faty ala ao an-trano any hoe tena mivoaka zany le faty de hiteny am'izay ao anatin'ny trano hoe mbola misy ihany va ato aminao de antaindranay zany le ao an-trano mbola misy ihany ve ao de hoy izy tapitra de valiana hoe mangina re fa tsy tokony hotenenina ny anarany ava efa tsy mety tsony zany manoro ny anarany ava efa samy mataotra fa raha voantsoa ny anarany dada iava maty ny olona ny dikan'izay
mamono am'izay io andriamanitra io raha narana toko mitondra famonjena sy fanavotana zany a eo afa mandositra ny olona araka hitantsika tary amin'ny joelona toko fahatelo iny lasa mamono indray ny afaran'le anarana hoe zay miantso ny narandray ty ny maty zay zany ny afaran'le olona ny miantso ny narana io andriamanitra io a de tsy nisy samiantso ntsony le anarana le anarana tsy afaka mipetraka atao Israela intsony ny famonjena de nonomboka teo zany le hoe satria maty zay rehetra miantso ny anarana de tsy nety nipetraka atao Israela intsony ny famonjena tsy afaka natsonatsony anarana-dada Iava de teona tonga n'le anarana hoe Adonay Adonay atsony Israeliana hoe Adonay a de nalain'le olombelona rehetra mpitondra fihevana ataony hoe ny tompo raha te Madagasikara de nataony ny tompo a any amin'ny tany any andafy any de nataony hoe Seigneur zay ary amin'ny afo moa zany de nataony hoe Lord ohatra am'izay nanovanova azy zany zay natonga an'izany rehetra zany ka izany rehetra zany no porofo amitsika hoe tena foana atao Israela marina le anarana de zay natonga le anarana avatsy nazo natsona de nataon'zareo hoe Adonay rehefa avy eo de ny sasandray moa le tsy mandinika de le Yahava no vainy hoe Yahova Yahosoa fa mbola mitandrina didi folo foana ry akekery zany foana ny afatahany hoe tsisy fampianarana marina zany fa pisy loko daholo le rehetratra reny zay no mahatonga ny ambassadeur-ny soa ziady any raha ny dada Yahava sy Yahosoa akety aminareo ilaza ny teny maran'ireo hoe ity ny famariana ary mariko fa zay miaraka amin'ny ziady ambassadeur-ny soa afaka amin'ny fahotana ary tsy mahay manota intsony a zay le qualité ny andriamanitra ampianarako anareo moa zany rehefa avy eo rehefa tsy afaka nantsonantsony anarany dada Yahava de novaina Adonay de mazava ho azy a nanahoana indray ny amin'le zanaka koa satria moa le zanaka tena mitondra ny famonjena zany lehilahy zany itirina famelan-kely koa normal maty koa izy normal zany hoe zay mitondra famonjena Israela de maty oge evakitsika teny Andriamanitra fa zany lehilahy zany itirina famelan-kely ko aminay ro asan'ny apôstôly toko fahafolo a vaketsika indray aloha zay de hoe tsy evantsika indray zay teknisianina asan'ny apôstôly 10 dia ny andininy fa quarante-trois quarante-quatre asan'ny apôstôly 10 quarante-trois quarante-quatre izy no ambarany mpamina ny rehetra fa amin'ny anara no azaon'zay rehetra amino azy famelan-keliko zay zany hoe ny anaran'ity zanak'Andriamanitra ty koa zany mitondra famelan-keliko a normal maty koa le izy zany hoe zay anarana mitondra famonjena zany a potika daholo zay mitondra an'izay anarany dada Eva moa zany de efa potika tsy azo nytononona niova Adonay ny anaran'le zanak'Andriamanitra mitondra famonjena tany de nyvonona zay le Yahosoa tena izy nyvonono zareo ary tsy misy anarana hafa eto ambany lanitra zao tsika famonjena afa-tsy anaran'ny Yahosoa io zany hoe zany de lazantsika fa tena mitondra famonjena io anarana io ka raha vao zahatra mitondra famonjena de maty a de zay nahafaty ny anaran'ny Yahosoa le tena marina le ozy nareo hoe maninona tsy hita ao anatin'ny baiboly le anarana Yahosoa fa Jesosy ankehinyona Jesus e de zay ny valiny a satria noho ny am'le anarana mitondra famonjena de tsy maintsy maty a porofon'zany ny apôstôly kinka maty e maty hatrany amin'ny apôstôly hitantsika tsara ny apôstôly nitondra ny famonjena nitoren'ny Yahosoa famonjena de jaolona de gadra tany amin'ny nosy Patmo doka avakatsika rika hatramin'ny apokalipsy toko voalohany de andininy fa sivy ino tsara apokalipsy 9 izao jaona rahalanareo sy namanareo tamin'ny fahoriana ary amin'ny fanjakana sy ny faharetana tao amin'ny Yahosoa de tao amin'ny nosy atao hoe Patmo noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'ny Yahosoa vokatry ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'ny Yahosoa de nygadraina ny apôstôly de atsika eto ny apôstôly Jaona io nygadra io tany amin'ny nosy Patmo izy izany hoe nizaniza mitondra ny famonjena eo Israela maty daholo de io izy io ka izay sary zay de hitantsika tokoa tamin'ny apôstôly fa rehefa nampianatra n'io anarana io ny apôstôly de nyvonoana asan'ny apôstôly a toko faefatra asan'ny apôstôly toko faefatra andiny fa 18 sy ny 19 ngaman'izay 18 sy ny 19 asan'ny apôstôly 4 18 19 ary niantso azy izy ka nandrara tsy hiteny nampianatra amy anaran'ny Yahosoa tsony eo ary izy io
norarana ny apôstôly tsy anonona zany anarana zany tsony na ampianatra am'zany anarana zany zay le hoe tena tsy mety eo Israely io sary io ka zay miantso an'io anarany Eosy hoe de ny vonoana daholo zay mihitsy n'izy ianareo tsika jery ny asan'ny apôstôly 5:40 asan'ny apôstôly mbola vaketsika indray ny 5:40 ino zany ankety asan'ny apôstôly 5:40 dia nanaiky azy izy ary rehefa niantso ny apôstôly izy dia nikapoka azy sady nandrara tsy teny aminarany Eosy antsony ary tena de fazana de avertissement farany nefany tena nikapohany zareo mihitsy io lehilahy lehibe io vonono zareo ary faramo tapitra maty ny apôstôly tena nandaitra tao amin'le tany Israely hoe tsy misy famonjena ntsony eto de maty le anarana tsy azony Israely ny famonjena tsy azony tonono narany dada Iava tsy afaka nipetraka nanarany Ehosoa rehefa tsy afaka nipetraka nanarany Ehosoa maty ny apôstôly nararotin'ny greka sy ny romanina am'zay novaina anarana hoe Jesosy ny tao na hoe Jesosy moa tamin'ny voalohany Jesosy ny dikan'izany amin'ny teny raha dikany hafa firenena de zay Jesosy zay lasa hoe Jesosy lasa hoe Jezo lasa hoe Jesoa lasa hoe Jesosy lasa hoe Jésus lasa hoe Jesus ny afarany izy nainga avy amin'ny teny hoe Jesosy daholo izy hoe Jesosy de rehefa niala zay anarany Ehosoa zay satria tena hoe tsy afaka mipetraka ntsony de nongotany zareo tsy afaka mipetraka tsy vonoany apôstôly tsy afaka mipetraka tsy vonoany Ehosoa dia nosoloany grika sy romanina zay no mahatonga ny hoe nisoatra masina ny testamenta vaovao de nadika avy amin'ny teny grika ka raha vao nadika avy amin'ny teny grika de anarana grika ny napetrany ao Jésus ny napetrany tao na hoe Jesosy na Jesoy na Jezo nanomboka teo de niala anarany Ehosoa ary rehefa niala anarany Ehosoa de novaina Jesosy Jesoa de io nareo mivadika mpanota io nefa ny tenin'Andriamanitra le zanak'Andriamanitra marina de miteny hoe tiany mamarina ny Ehosoa zao ny teneniny aza manota intsony zay le tena vrai Ehosoa zay na le teny Ehosoa tena marina de comparé am'zay nge le ataony Jesosy Jesoy na Jésus Jesus fa Jésus Jesus na Jesosy Jesoy de miara-milaza fa tsy maintsy mpanota satria olombelona ololanitra tsy maintsy lena mandeha tany tsy maintsy tafotona de tsy maintsy manota nefa ny tenyle zanak'Andriamanitra tena marina teo Yahosoa ny tena anarany sady efa meko mole anarana satria zay le izy zao ny ataony tsy manota intsony zay miaraka aminy zay zany tena original ny soratra tato Yahosoa ty baiboly ty saingy nohony am'le hoe nisan'zay olana zay tena le anarana de nararotany zareo grika sy romana novaina nataony hoe Jesosy fa ny original Yahosoa porofon'zany la Jesosy tsy mety mahafaka ny fahotana ary mampiditra fahotana foana mandraka androany tsy misy afaka fahotana zay miaraka aminy nefa vakina ny teny le zanak'Andriamanitra Yahosoa John na toko 5 andin'ny 712 vakio nge ny teniny zao ny teniny zao le teny le zanak'Andriamanitra tena marina ry anaran'izy io Yahosoa ary ato amin'ity fanjakana masina misy an'zay ady tena miaritra ato mihitsy zany zavatra zany hoe tsy mahay manota izay enoge rehefa afaka izany de hitany Ehosoa teo kianjany tempoly raha lehilahy ka ho izy taminy indro efa sitrany ianao aza manota intsony fandrao anjonao zay raha tsy no teo tsy ndritsika tsara efa sitrany ianao ka aza manota intsony fandrao manjonao zay raha tsy no teo lay tena zanak'Andriamanitra tena marina zany zay toe Yahosoa ny anarany de miteny mihitsy fa tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy ato amin'ny Ehosoa toriny zay adiareny no etanao zay eto amin'ity planeta tera ty tsy miexiste amin'ity planeta tera ty zany toerana hoe tsisy fahotana zany naiza naiza fivavahana naiza naiza toerana am'ty tany ty de mpanota daholo ny olona rehefa ny miafina izy de mpanota fa mody masina hoe zay mody tsy manao ratsy zany na teo olombelona kely ratsy ianareo fa ny atao fanjakana masina misy an'zay ady arery any misy an'zany hoe olona tsy mahay manota intsony zany ary tena samy seho sehitra eo masony zao tontolo zao mihitsiny fa tena tsy mahay manao ratsy ary tsy mahay manota intsony zany ny eo amin'ny Ehosoa asiana ratsy izay ny misy fa zay tsy manisy ratsy olona zany mihitsy sanaty aminay zany tsy mahay manao an'zany zay ray zay hoe tsy mahay manota intsony aza manota intsony izy le zanak'Andriamanitra nefa nareo miaraka am' Jesosy Jésus Jesus manota foana nareo zay ny proof fa tsy izy io Jesosy nareo io tsy izy io Jésus nareo io
tsy izy io jizasynareo io, tsy izy io jesonareo io, samy tsy izy io ray zay. Tsy afaka mamaly an'izany reo fa zatra marina nge zany. Fanaporofona faharoa Jaona 9 andininy faraky ambin'ny folo zao daholo ny teny io zanak'Andriamanitra io. Eno nge rehefa iona tamin'le vehivavy janka izy de ozy lay de tsisy nanameloko anazy tsony ny olona satria ozy Jehosoa zay tsy nanota taminareo anao ketora vato an'ity vehivavy janka ty satria netiny jiosina keo aminy fariseo teo aminy hoe ahoana ny hevitrao fa ty vehivavy ty de azony jangatsanga de araka lalàna io tokony toram-bato fa ahoana ny hevitrao de ty ny teny Jehosoa. Aroy Jehosoa taminy, aroy le vehivavy tsy misy tompoko de namaly Jehosoa, za koa de tsy manameloko anao mandehana fa am'izao sisy izao aza manota intsony. Mahazavabe io teny io, ataoko ngeda be mihitsiny, aza manota intsony ary am'izao sisy zao de aza manota intsony. Ahoana nefa ianao mbola mpanota foana mandraka zao fa iza io miaraka aminao io, zay le vokatry le didi folo tsy le Andriamanitra tsy izy arahanao, Andriamanitra tsy izy nanararoatra ny zava-misy tao anatin'ny soratra masina de io anao tsisy afaka mifahotana io, laza ny vavanao fa tsy maintsy manota. Nefa izay mpanota ngeka avy any amin'ny devoly bika vakitsika avertissement ho anao izay mpanota de avy any amin'ny devoly. Jaona voalohany de mieritreritra anao dikan'izay. Jaona voalohany 7 andininy 9. Jaona voalohany 7 andininy 9. Enao nge ty teny ty zay manota de avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatrany voalohany. Dinio zany ny tenanao ianao zay milaza fampanota io avy any amin'izy ianao. Nefa lay Jesosy na Jesoa arahanao ny Andriamanitra fa zay atomponao any tsy mahafaka anao fahotana ary zany tsy mahizy andreo rehetrarehetra reo fa le Andriamanitra tena vrai mariko izy ny fitenenareo anazy lay tena réel de zao ny teniny hoe aza manota intsony aventsika vakina mihitsiny. Aiza moiny Jaona 8:11 de petrakitsika tsara ty teny ty hoe 8:11 ary am'izao sisy zao dia aza manota intsony, ary am'izao sisy zao dia aza manota intsony. Io ny tenyle zanak'Andriamanitra tamin'le vehivavy janka. Le Andriamanitra tena marina zany de nametraka ny teny hoe aza manota intsony de le Andriamanitra tsy izy kosa amin'ny teny hoe manota fa amin'ny maha-olombelonao tsy maintsy manota ianao. Zany no matsizy an'iny fa mpiara-miasa amin'ny devoly izy mampanota olona satria zay mpanota de avy any amin'ny devoly de zay no mahizy any Jehosoa satria ny Jehosoa toriny zay ady azy zay miaraka aminy de tsy manota intsony ary zany misy an'izao fanjakana masina zao. Efa olo efa manaroa arivo ny atao amin'ny fanjakana masina aty Madagasikara nefa ao anatin'izany toerana hoe tsy mahay manota izany tsony. Mahafinaritra na miaino an'izany azy, tena mahafinaritra. Anjaranao koa mba miditra ho isy an'izay, mba midiranao ho isy an'le tsy manota intsony de tsy ho any amin'ny farimy rehetra hafa fa mba hovonjena amin'izay ianao fa le tsy mpanota ny mahazo miditra any amin'ny lanitra ny lanitra mo. Zay le izy zay vakitsika ireny tenin'ny apôstôly mbola manamarina an'izany. Jaona voalohany 7 andininy 5 sy ny 9 vakitsika zany. Jaona voalohany 7 andininy 5 sy ny 9. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy misy ota ao aminy. Zay rehetra olona miaraka amin'ny Jehosoa zany natao batisa tao amin'ny Jehosoa de tsy mahay manota intsony. Mbola azavaina amintsika indray moa le resaka batisa rehefa fampianarana manaraka. Ahoana zany ny ataonao mba hovonjeny ianao zay rehefa antena manaraka zay. Izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy. Ny olona miaraka amin'io Andriamanitra tena marina io zany de tsy misy ota ao aminy. Ianao zany zay milaza fampanota io tsy miaraka aminy ianao satria mbola misy ota ao anatinao. Amafisany zay teny zao amin'ny 9. Izay rehetra mitoetra ao aminy de tsy manota. Tena tsy indrina mafy mihitsiny hoe raha tena miaraka amin'io Andriamanitra marina io ianao de tsy manota. Zay le hoe Jehosoa no anarana zao triko aminao zao. Tena tsy mahay manota zay miaraka aminy. Garantia 100% raha tsy zanao tsy miditra any amin'ny lanitra ny lanitra. Aoko nareo tanteraka tahaka ny fahatanterahany rainareo zay any amin'ny lanitra ny lanitra. Matthieu 5:48 nge vakitsika kely zay teny Andriamanitra tsy maintsy tanteraka nefa vao mahazo miditra makany fa zay mitadalain'ny olona ianao lalàna nge zany le tompotrano any nge ny teny ty ny teny le tompotrano de zao hoe tanteraka vao mahazo miditra aty
tsy mahay manao tentsony dikan'izay, tsy mahay manao ratsintsony dikan'izay, no tsara rio Matthieu 5:48. Koa am'izany aoko ho tanteraka ianareo toy ny fatanterano rainareo zay ny an-danitra. Izany hoe le tompotrano eny an-danitra dia miteny fa tanteraka vao mahazo miditra aty amiko aty. Tsy maintsy tanteraka anareo vao mahazo makaty, ka izy ny tompotrano. Normal izy mametraka amin'ny fepetra hoe tanteraka vao mahazo makany. Ko masina ny izy. Ny fahamasinany dia tsy lotono zay olombelona kely io. Ianao raha lazay ny fakakana sy solitra, kina moa raha iny ianao rehefa tsy anaraka ny teny ianao fa atsipiny eny amiela ianao e. Zay natonga an'izao tenin'Andriamanitra zao hoe tsy maintsy tanteraka, tsy mahay manao tentsony ny dikan'izany a, zay ho mahazo makany amin'ny lanitry ny lanitra. Aventsika amin'izay le teo hoe zay ny dikany hoe tanteraka, tsy mahay manao ratsintsony, tsy mahay manao tentsony. Dia noho amin'izay ny teniny Jaona voalohany 3:5 ary ny 6. Ino inge? Ary fantatrareo fa izy no aseho anaisitra an'io tary tsy misy io tao aminy. Izay rehetra mitoetra ho aminy dia tsy manota, tena conforme amin'ny qualité ny tenin'Andriamanitra teo. Zany hoe mifanaraka tsara mihitsy le ny tenin'Andriamanitra teo hoe mila tanteraka ianareo, ary teo tanteraka dia tsy manao ratsintsony. Dia inona toy? Fa izay rehetra manota, ianareo le milaza fa mpanota io zany. Ary mpanota anao hatramin'izay, dia zao ny tenin'Andriamanitra. Tsy nahita an'io Andriamanitra marina inao ary tsy mahalala anazy ianao. Zavatra hafa miaraka aminao io. Ho Andriamanitra mpiara-miasa amin'ny devoly io ary entina mamitaka anao. Zanao zany mieritreritra fa zay ny tenin'Andriamanitra marina zay. Dao jerevantsika eny ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny azetiko hoe tena tsy manota marina ve? Dao jerevantsika eny 9:7. Jaona voalohany 7:9. Izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota. Anao zany. Misy anie zany nateraka io Andriamanitra io ny tena marina dia tsy manota intsony izy. Izay ny tsy maha izy an'io ny tomponao io. Io Jésus Jizasy Jesosy Jesonao io satria mpanota le anao. Dia tsy izy io ny dikan'izany. Satria ny tenin'Andriamanitra miteny hoe izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota, satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Ilay voany resahana eo a dia ny tenin'Andriamanitra, ary ny tenin'Andriamanitra amin'izany dia ny fanahy masina. Mipetraka ao anatiny le fanahy masina, satria ny fanahy masina dia tenin'Andriamanitra ihany koa zany. Dia tsy mahay manota izy. Ianao zany matoa manota zany sady tsisy fanahy masina ao a, no afo io Andriamanitra tomponao io, dia mbola hiaraka aminy ihany ve ianao? Fa Andriamanitra ny ka sady tsy miaraka amin'ny mpanota, tsy mihaino ny mpanota fa tsy hipireny amin'ny elana ianao e. Niaza mba maty ianao dia lazaiko anao, niaza mba maty ianao fa direkta any amin'ny elo ianao. Manoro hevitra anao ny ambassadeur-n'i Jehoshua tena miverenao amin'ny Jehoshua. Ampy izay. Verena amin'ny Jehoshua. Izay ny teniko androany a, amaranako anazy dia ny Jaona voalohany 5:7-10. Jaona voalohany 5:7-10 vakitsika amin'ny aran'i Jehoshua 17. Tsy dinika 17 na 18. 18 azafady. Jaona voalohany 5:18. Fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota. Raha vao nateraka Andriamanitra ianao zany dia tsy manota ny dika zay le olona natao batiseto atao amin'ny Jehoshua. Fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasika zay koa le ratsy. Raha vao misy olona zany tafaraka amin'ny Jehoshua ka vita batiso amin'ny Jehoshua, dia hatrany dia tsy azo ny devoly-kasiana intsony zany olona zany a, fa hatrany dia olona madio jusqu'à la fin. Marabatapitry ny fofonay, madio izy. Ato amin'ny Jehoshua ihany ny garantie 100% zany. Izay no mahatonga ny ziady aminy miantso anao hoe manatona ny Jehoshua. Ary andao atao batisa ty amin'ny Jehoshua dia afaka anao a, ho afaka amin'ny fahotananao. Ary zay ny amaranako ny teniko zany a, hoe miantso anao zany ao batisa mba ho voasasy anao Jaona voalohany andray asan'ny apôstôly 22:16. Asan'ny apôstôly 22:16. Asan'ny apôstôly 22:16. Raha tsy avakina amin'ny anaran'i Jehoshua izy a, zao ny voalaza ato. Ianao zao no antsona amin'ity teny ity. Ary ankehitriny inona no mampijanona anao ao? Ianao zao ny resahana amin'izany. Mitsangana dia miantso ny anaran'i Jehoshua. Zany hoe miantso ny anarany. Dia inona no ataonao? Ary aoka atao batisa ianao a, ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Takina aminao mihitsy le baptême ny batisa zany. Avy ianao atao batisa. Dia ozy le malagasy eto hoe ahoana zany zay fa zay tsisy batisa ntsony eto, dia mandehana ny ampitan-dranomasina fa zao nisy batisany, ary any misesisesy be ny batisany. Manenjika any nareo taraiko. Rehefa teo vonjena dia zay samy manavitra ny tenany io. Mandofy rekely makany ampitan-dranomasina ianao. Teto le batisa tsy ndrarainao, dia makany ampitan-dranomasina ny batisa. Zay le izy. Ka zay le ten'Andriamanitra hoe mitsangana. Ianao io zany, mitsangana ianao, miantso ny anarany. Ary aoka atao batisa ianao sasana ho afaka amin'ny fahotanao.
didiry ianao tsy maintsy atao batisa araka ilay teny hoe zay mihitsy atao batisa no vonjeny de tsy maintsy atao batisa ianao zany dikan'izay. De le batisa atao amin'ny Ahosoa zao ataony ziady ahy zao, zany hoe didinao tsy maintsy manatona am'izay ianao a satria ziady arery manao batisa atao amin'ny Ahosoa ary tsy misy efa-tsy izy rery any atria izy rery any azo antoka any amin'ny fahamasihana fa zava-be aloha zay ny lohalarana zay mba tsy siny zahatra manahirana tsony satria le batisa mantsy andresana fanahy masina ka le fanahy masina atao amiko daholo zay vao makany aminao. Nalàna ihany koa za mbola ampianariko anao hoe maninona tsy maintsy ziady ahy manao batisa satria le fanahy masina atao amiko fa tsy aizany makany zay vao makany aminao any atao amiko izy makany aminao. Raha tsy zany hoe za mampianatra an'izao hoe tsy mahay manoto entsoa zao ny toerana misy an'izany dia hipetrahany fanahy masina ary ziady ihany mampianatra anao an'izany. Zay ny teniko fa laotsika aloha anaraka ny fanontaniana indray raha misy fanontaniana hoe zay ny atao hoe Ahosoa tsy mahay manoto entsony zay miaraka aminy zany. Noho ny tilikambo mombabe aloha izy de nikorohany fiteny de lasa samy manana ny fiteniny olona de zay nampiovan'ilay anarana fa samy miantso amin'ny fiteny avy ny olona. Ahoana ny mahakasika zay tompoko de zao ny valiny a ny mahakasika an'izay de zao tsy marina satria ny tilikambo mombabe ilay fatany aloha be tany fa mba hampiarako aminao ny fanontaniana ngamba zao tsy mbola mitilikambo mombabe zao zao vanantsika zao nge mbola anatin'ny tilikambo babely manina nefa ny anaran'ny Barack Obama tsy miova fa président Barack Obama haitsika foana miantso président amérikana hoe Barack Obama. Président français zao de misy hoe François Hollande teo haitsika tsara miantso François Hollande na mpanao gazetitsika malagasy hoe miantso an'izany haitsika tsara miantso hoe Benyamin Netanyahu zay premier ministre israéliana haitsika miteny an'izany intsika amin'ny vaovao mandeha zany. Ny président français François Hollande haitsika manonona an'izany haitsika miantso hoe Joe Biden haitsika manonona an'izany. Maninona laza anao fa rehefa miantso Ahosoa de tsy hoe miantso an'izany zany atao hoe fialana fotsiny le mitsizy ary ny fahamarinana tsy azo ovaina io anarana io zao mantsy ny lalàna amoaka lalàna aminareo za asan'ny apôstôly 4:12 tsy misy zahatra azo atao mihitsiny a fa ny lalàna de tokany io anarana io de tsy azo ompina io tsy azo sorana asan'ny apôstôly 4:12 zao de tsy azo ovaina io anarana io ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra no menan'ny olona zay azotsika famonjeny ny anarana zany tokana de Ahosoa ary zao ny maha Ahosoa anazy a io rery mahafaka amin'ny fahotana ka raha tenanao hoe ka iny hoe koronina fiteny de zao hoe lasa Jesosy le izy de tsy afaka amin'ny fahotana de betrao ihany rehefa tsy teo afaka amin'ny fahotana na tena io ka nikorona fiteny de niova ohatran'izao de meko ny résultat zay niantso Jesosy na Jesoa na Jésus na Jesasa tsisy afaka amin'ny fahotana de mipetrao ihany fa ho any amin'ny elange mpanoty de am'izay fotoana zay adalàna ny anao ka ny motifetinao zany mampanipy anao any amin'ny elo de adalàna anao retazona an'izany mazana ma zay teniko zay a. De fanontaniana anankiray indray ahoana ny mahakasika an'ilay isy atsika ny 2:7 tompoko fa Isoa no voalaza ao fa tsy Ahosoa. Ny anaran'ny Ahosoa raha miantso Isoa ianao a de tsy afaka amin'ny fahotana ale Isoa no lasa Iesoa. Ny lalàna de miteny fa any amin'ny teniny Isea no momba ny Ahosoa raha vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 5 firy izy iny Jaona 5:44 sa 43 zao nge vakitsika ilato aloha hoe aiza le misy anazy ao amin'ny bokin'ny Jaona 5 tsy maintsy miverina kely ato mba hanao atsara kely amin'ilay Jaona 5:45 ingamba le izy nake vakitsika kely ny bokin'ny Jaona Jaona 5 a 5 a any amin'ny tenin'ny Mose no ijerevana ny anarana fa tsy any amin'ny tenin'ny Isaia zay ny tsy mampety an'io fa reny bokin'ny Isaia reny zany efa transformation daholo ny hita anatin'ireny fa rehefa ny tenin'ny Mose de iny moa de nanao mankany amin'ny Isaia Jaona 5:45 azafady Jaona 5:45 aza ataonareo fa izao no miapanga anareo any amin'ny ray misy ny mpiapanga anareo de Mose setroka totantsio amin'ny ambony ato zany 46 Jaona 5:46 azafady indrindra fa raha mba nino any Mose anareo a de mino ahy satria nanoratra ny laza izy i Mose no nitenen'ny Ahosoa direct hoe izy nanoratra ny momba ahy ka raha vao nanoratra ny momba ahy zany Mose a ny anarany zany no any mijerevony tekasy fa tsy any amin'ny Isaia
Isia zany zatra zafy kely mbola lavitra be taty ka raha mbola hoe amanjato ny lavitra be Mose tany amin'ny taona moins 1500 tany any izy taty hatramin'ny taona moins 600 taty aty 700 taona be zao ny elanelana aty misy 700 taona ve anao niaka an'le anarana fa hoy izy Yahosoa tany Mose no milaza nomba de noho zany any amin'ny tenin'ny Mose jerena ka Mose no niantso hoe Yahosoa raha mitenin'ny mpamonjy izy de Yahosoa nanaovany anazy hitantsika zany arikatra amin'ny boky Nomeria ary niainga tamin'izay moa raha ny mpamonjy izy nefa tonga antsika zany iny am'izay fantanina zay de dirantsika izy Yahosoa zany de famonjena izy ka ny dikan'ny famonjena amin'ny Jiosy dia Yahosoa zay natonga ny anaran'ny hoe Josoa mpamonjy ny dikany ny anaran'izy iny taloha dia Hosea ny anaran'izy iny donc avakitika zay tenin'Andriamanitra zay ao amin'ny baiboly hébreu ny amakitsika anazy alako ny kely fa tsy maintsy miditra atsika fa aleo tsika ny famonjena zany ny dikan'ny famonjena amin'ny teny hébreu jerevantsika ty Yahosoa de famonjena ho an'ny olona rehetra izy zany zay na hoe Yahosoa Andriamanitra ihany famonjena de andao raha vakitsika zay atao amin'ny bokyny Nomeria 13-16 moa izy iny Nomeria 13-16 Nomeria 13-16 tsy maintsy atsika no mijery an'izay zany zay amin'ny baiboly hébreu zany de vakitsika ity teny hébreu ty io teny hébreu zao le ato amin'ny agositsika ato de tia ny translittération io zany de efa avoakatsika eto avy hatrany avakiko eto amin'ny translittération zay sy mijery Eleshmot Hanashim Ashersalak Moselatur et Harej Vaikra Mose Loshea Binun Yahosoa ka Yahosoa moa zany Yahosoa ny tena marina rehefa fotoana ny anaran'izy io arikatra amin'ny momany Yahosoa fizy moa zany tsy mitondra anarany dada Yava Yahosoa dia natao hoe Yahosoa no anarany de vakitsika indray ny famakinan'io ato amin'ny teny anglisy These are the names of the men which Mose sent to spy out the land. And Mose called Hosea, the son of Nun, Yahosoa. Ato moa zany ataony Yahosoa. Fa Yahosoa le izy de zay natao le anarany hoe Josoa. Yahosoa le izy. Ka ny anarana ny Hosea taloha zany, zay dikan'ity hoe and Mose called Hosea, the son of Nun, Yahosoa. Ny anaran'ity Josoa ty zany Yahosoa taloha Hosea no anarany ka ny dikan'izay Hosea zay de famonjena mihitsy ny dikan'io amin'ny teny hébreu ary lay famonjena zay nefany de nadikany izy moa ity izy ty Yahosoa io ny dikany amin'ny teny hébreu Yahosoa de nadikany dadabe Mose hoe Yahosoa ary io Yahosoa io natony malagasy hoe Josoa ary amin'ny frantsay hoe Josué ary amin'ny anglisy hoe Joshua ohatraohatry tsy mnaovany anglisy azy Joshua zay ny amin'ny teny anglisy zany de io zany no antsony hoe Yahosoa ny ino iovadia lasa hoe Joshua zay ka ny famonjena zany de fanomeny dadabe Mose io le teny hoe dadabe Mose nanoratra ny momba io Yahosoa io ny teneniny am'izay ka io Yahosoa io natao hoe famonjena de Yahosoa nefany aveko tadiditsika tsara io no retsika hiditra ato amin'ny tenin'ny Yahosoa hoe za de mitondra ny anarany ray ne vakitsika tsara zay John 17:11 John 17:11 vakitsika ndray ty John 17:11 John 17:11 lay teny hébreu te de tena hébreu tranainy iny nosoratan'ny Bible masoretika zany Sefer Torah masoretika ny tiako tenenina zany hoe avy any amin'ny teny hébreu tranainy hébreu tranainy nanoratra an'izy zany de efa nanomboka teny amin'ny taona 800 tany ihany moa zany ohatra ny kakarona de efa trano zareo nefa nanomboka nafantatra famarina de natao hébreu tranainy ny anarana de novovain-jareo moa taty orina le izy mbola fampianarana manokana mbola ampianarako anareo iny fa efa levako ny amin'le fanontaniana John 17:11 ary tsy eto amin'izao tontolo zao ihany intsony aho fa izy reto no eto amin'izao tontolo zao ary zao mankany aminao ray masino terizy ireo amin'ny anaranao zay nomenao ahy mba ho ray ihany izy rehetra tahaka ny marentsika terizy ireo amin'ny anaranao zay nomenao ahy nomena n'ity zanak'Andriamanitra ity zany anaran'ny ray
mitondra ny naran'ray izy zany dikan'izay de andao raha vejerevantsika indray ny naran'ray a araka an'izay voasoratra atao amin'ity boky hebreo ty ihany ao amin'ny sefer Torah ny atao hoe sefer Torah zany de ny boky hebreo tranainy a zay misy ny tenin'ny jiosy ny tenin'ny Mose ny lalàna Mose sy maro samihafa zany de vakitsika araka ny boky ny Exodosy a ny hoe Shemot chapitre 15 verset 2 et 3 Shemot chapitre 15 eto zany atantsika anaran'ny dada Yahva ito a anaran'ny dada Yahva ity le teniny amin'ny teny hebreo de ity phrase ty no jerevantsika io natokany inisanasika ny teboka maintimainty iny de ia moa le anaran'izy io zany fiteny anazy a ia ny famakinan'io zany de hoe ia araka ny hebreo zany raha mahita an'iny forme io zany nareo de ia ny famakinan'io zay zareo a hebreo efa noeko teo iny le izy averiko indray mandeha tsy nahita ny famaky an'le iode c de ia iode c io iode de he ia ny famaky an'izy io de iverinantsika am'izay le izy a zao ny dikan'io famaky an'ity zany azy vzimrat ia va eli lishoa zay eli van veu elohe avi varum menu de nidika zany amin'ny teny anglisy ato io teny jiosy io a de zao ia is my strength and song and he's become my salvation is my el and I will prepare him an habitation my favors zany hoe zao ny dikan'izany a ia is my strength any ny heriko zany a sy ny hirahirako de ia ka ia moa zany ny fiatsorana azy amitsika amina hoe halleloia zany hoe voninahitro n'Andriamanitra ia ka ny anaran'ny dada Yahva zany de misy anarana hoe ia ao aminy ao ray zay de vakitsika ndray amin'ny andiny fahatelo amin'ny baiboly hebreo indray aloha amin'ny sefer Torah ny hebreo a iva ishmishama iva smo ka eto indray moa zany de tsika rehefa nefa nitandre forme iva Yahva io zao le forme Yahva ty ias ty io misy hasy eo a iny azy moa zany novany hoe zavatra hafa ny aty fa tsika tsy izay ndrety hafa nanoratireny aty de tsy mety io iny efa nisy transformation ny ataon'ny katolika romanina sy ny hafa de niova mihitsy ny izy zany de tsy mety le izy de ato le izy a io zao le forma ia iode he de ve de he mbola ampianariko atsika io fa nohony am'le fantainao de mihitsy tsika eto zany de izay no mahatonga ny hoe Yahva ny anaran'ity satria iode sy le voalohany teo le hitantsika sary ty misy teo ty ny famaky an'ity forme ty a io izy io farany asesiny agosy ambony io a ny famaky an'io de ia hitantsika ty izy ty azy ivy zimraty ia ny famaky anazy i zany io ka rehefa ia ny famaky anazy a vaty ato ka rehefa ia ny famaky anazy a de ny famaky an'ity koa zany ia dikan'izay de zay mahatonga ny hoe ia va ato amin'ny anazy tsy novakiny le ia fa nataony hoe i apostrophe de hese va satria misy manovanova io de tsy napetra ntsony le marina de raha vo manovany hoe ievana eovana salam zany de tande tsisy afaka ny fahotana fa ny famaky an'ity zany araka ny tena anarany hebreo de Yahva izy io Yahva vakitsika am'izay ato 15:3 ato moa navadiky ny ave indray satria le katolika ny nanoratra anazy de lasa ohatran'izany Yahva izy mein novoir Yahva izy Yahva his name zany hoe ty iode hasaviasy ty zany Yahva ny anaran'izy io zay ka teny hebreo moa izy io le hebreo a iode he vava he fa novaovain'le le olona taty orina le original de lasa nivadika le izy a ka raha vo nivadika io de tsisy afaka ny fahotana ntsony zay ny repera fareny aminareo a aiza le anarana mafaka ny fahotana de zao toriny zay ady azy ao le izy ny akoatran'izany tsisy afaka ny fahotana nareo de ny anaran'le Andriamanitra ray zany de Yahva de jerevantsika fotsiny moa le ty ia eto ambony ty hoe ty moko tsy afaka novainy ty ia io le ia io zany ka raha ihany ana ny famakiny ty iode sy ty ia ny famaky anazy a de mazava azy fa Yahva zany le makato jerevantsika am'izay nkely ato hoe io le Yahva io ty le Yahva ato zany iode sy a de ty le Yahva hitatsika io Yahva ny fanoratana ny famakinany ty ihany ty zany a ty soratra ty io
io io zany ambony gauche de ny eo amban'le ambony gauche io zao le iava de ty koa izy ty iava ty ambony ty de io izy iava mifandratana azy. Le voalohany ia de le faharova zay no mahatonga izy iava. Ty le voalohany zao hitantsika io de misy tohiny de le tohiny nefa nisoratany hoe va nefa le voalohany nyvakiny hoe ia de zay no maha-iava io de zay na raha ny Andriamanitra re zany ia iava io izy io ia iava io le ia de iava ao ambany de mitondra ny anarany ray le zanak'Andriamanitra re nivakitsika teo mitondra ny anarany ray izy io hoe ray masina io ray masina hoe terizy ireo amin'ny anaranao zay nomenao de mitondra ny anarany ray hoe ia izy zany dikan'izay zay ny anaran'ny zanak'Andriamanitra marina zany mitondra ny anarany ray izy de hoe ia de iny ia iny am'izay no alefatsika rika hatramin'lay iny le Osea teo de iza moa le numérie 13-16 izy teo numérie 13-16 afindratsika makaty am'izay le anarana zany hoe manao complémentaire anarana antsika zany de apetrakitsika eto le izy io le Iosoa io le Josoa zany io de ampidiriny eo am'le Iosoa io fotsiny naran'ny le zanak'Andriamanitra io izy zao raha miteny jiosy io farandrilo izy am'teny jiosy de ampidiriny eo zany anarany ray de mamoaka ny hoe Yahosoa zay natonga anazy nataony ziady foana hoe Yahosoa satria mitondra ny anarany ray izy ka le io zany ia de miampy an'le Hosoa de lasa hoe Yahosoa any hoe soratako eto zany izy hoanareo zay mijery am'tele aveto kely fotsiny mbola iverena-tsika moa izy io fa nohony am'le fantenefa nandeha de sy maintsy mamaly ziady de zao le izy zany fahafatsika kely ty ia narany ray hitantsika teo le ataotsika fotsifotsy ia no anarany ray de Iosoa ny anaran'le Josoa de ty le lasa Josoa ty amin'ny baibolinareo any de ia no Iosoa ia no mpamonjy satria Iosoa mpamonjy ia narany ray Iosoa mpamonjy zany hoe ia no mpamonjy ny dikan'izao de io no namoaka ny hoe ia de mitambatra Hosoa io le anaran'le zanak'Andriamanitra zao atsoko foana zao hoe Yahosoa ary zay ny antony io anarana io afaka amin'ny fahotana daholo mariko fa anarana tsy tetrea tany io fa anarana tany amin'ny lantsilanty io fa nampidiriny aty aminareo zay de io Yahosoa io narany mpamonjy ary zay miaraka aminy afaka tamin'ny famonjeny zay zany mivaly teny menan'le olona tarikatra hoe Isaia 52:7 milaza fa Isoa no voalaza ao fa tsy Yahosoa de mazava be fa ny anaran'ny Yahosoa mihitsiny no izy ary Isoa io tsy mahafaka amin'ny fahotana io nao atsono azy atsova ange de tsika raha afaka amin'ny fahotana zany ianao hoe forme abréviation daholo nge reny ataon'ny mpaminany reny fa tsy io le izy de ozy indray ianao hoe tsy ny anarana no zava-dehibe fa ny finoana rehefa mino fa nifantsika teo amin'ny azy fijaliana izy de zay no zava-dehibe de be dehibe ny afaka miteny nifantsika tany azy fijaliana ty jiolahy telo ny teo de mety ekenao zany tena akaiky aty koa fa izy satria telo no nifantsika teo ilaina le anarana satria mety tsy loka taty am'lefa na ianao atao amy gauche na atao amy droite sa manana anarana koa io zany tsy mampety an'izany hevitra anao zany telo nge niarah nifantsika te ary be dehibe io lefa nifantsika teo amin'ny azy fijaliana ka diso zany hevitra anao zany ary fomba ny jiosy fomba ny romanina no mamansika olo amin'ny azy fijaliana ka firy zay ole nifantsina teo zay de fa nilaza izy fa zay mahafaka amin'ny fahotana ihany no izy satria zao ny teneniny aza manota intsony ka zay tsy misy miteny mihitsy aty hoe tsy ny anarana no zava-dehibe fa ny finoana ka le izy ary le ninonareo iza le ninonareo fa zay ninonareo hatram'izay tsy nafaka amin'ny fahotana de tsy izy izy zany fa zay nino any Iosoa kosany afaka amin'ny fahotana tsy manota intsony zay no izy zay ary zay na feno an'le fepetra ozany hoe tsy ny anarana no zava-dehibe ko manizy miteny hoe atso ny anarana manizy miteny hoe minoany Iosoa de vonjeny sy ny ankonanao ao izy nyteny andreny tsy marina zany teninao zany doke tsika jera zay tezy hoe minoany Iosoa iza moa izy io asan'ny apôstôly 16 firme zay ohatsy rehefa tsy kely vetivetika le izy
Asan'ny apôstôly 16 30 31 32 zay rehefa am'izay asan'ny apôstôly ahoana izy nyteny an'ity teny ity koa lazana hoe tsy important ny anarana zany na toe rediredina dala zany e mialatsiny koa tsy ny amin'ny fitenenana fa marina mihitsy le teny hoe ten'andriamanitra ve miteny aminao hoe mino ny aosoa de vonjenao sy ny ankoanao lenao milaza hoe tsy important zany ho an'le olona metaka an'izany zany de manety tsy aday hoe aza manao an'izany fisainana zany fa tena tsy mety tena lasa rediredina ianao asan'ny apôstôly toko enambin'ny folo 30 asan'ny apôstôly 16 30 ary rehefa nentiny voaka izy ro lahy de hoy izy tompoko inona no mety ataoko mba hovonjenao inona zany ataoko mba hovonjenao de hoy izy ro lahy taminy minoa de tsy nasiana anarana raha mieritreritrynareo eto misy anarana minoa ny aosoa tombo de vonjeny ianao tsy ny ankonanao rehefa tsy miantso an'io anarana io zany ianao de tsy voavonjy zany ianao zany hoe mbola firazina de volona anao an'le teny teo hoe rehefa mino de zay de ampy zay manohitra ny teny aosoa zany atrehetra nitsindrina mihitsy ny mientsoa ny anarana ianao ilain'io anarana io zany zany anarana zany itorina famelan-kelo ka tsy misy anarana hafa fa tsy izy ihany iaosoa no anarana tsy maintsy antsoa no iaosoa io vao mety important le anarana dikan'izay profony zany asan'ny apôstôly 22 16 reo ke vatsika ndreny asan'ny apôstôly 22 16 asan'ny apôstôly 22 de ny 16 vakitsika aminarany iaosoa ary ankehitriny inona mampijanona anao mitsangana mentsoa ny anarany de dinanao zany iantson'le anarana koa anao milaza fa tsy important le anarana anao fa fampianarana diso zany aza manao an'izany fa tena tsy mety ho any zay manao an'izay fihevitra zay andray ary de jauna 19 nosoratan'ny platona amin'ny teny grika sy romana le anarana teo amin'ny azy fijaliana aza mandaingy ny anarana de tsy niova fa le frazy no niova ohatra ity no iaosoa mpanjakany jiosy de iaosoa tsy miova raha miteny frantsais le roi des juifs raha miteny anglais izy hoe iaosoa the king of Israel juif ohatran'izay zay ny voalaza ny famarina raha atao amin'ny teny hebreu misy zaho tsy mahay tsy andika an'izany koa ny tena marina raha ohatra hoe raha karoako zay haiko mikaroko an'izay fa za tsy mahita ady anao teny hoe prapapa tsy miditra am'izany koa za fa raha ikaroko andray haiko io zay le zay kanefa tsy any amin'le teny hebreu sy ny grika ny ilaina fa za ro noeksy amin'ny tenanakolo de telo zay raha malagasy hoe ty no mpanjakany jiosy iaosoa mpanjakany jiosy amin'ny teny frantsay iaosoa roi des juifs amin'ny teny anglisy iaosoa king of jews jew satria zay niarany amin'ny anglais jew ka rehefa miteny amintsika am'izany de zao ny anarana anao propre raha tsy niova fa tsisy nyteny hoe ary de niova ny anarana reke vakitsika ny jauna 19 zao zay rehefa tsika ndray zany rediredy be zany hoe niovatra any amin'ny anarana lovakitsika ity jauna 19 antsinatsika rehetra le tokantrano hoe aza manao eritreritra ohatran'izany fa zany any angely mavoanareo lasa mitsipy any amy elo am'zatra tsy aminatony ary pilato nanoratra jauna 19 ary pilato nanoratra anarana ka ary pilato nanoratra anarana ka napetany teo amin'ny azy fijaliana ary zao ny voasoratra teo iaosoa avy a nazareta mpanjakany jiosy iny iny moa 19 iny zao de toizatsika le izy jauna 19 roapolo ary zany anarana zany de novakiny jiosy maro fa akaiky ny tanàna ny tany zay nanomboana ny iaosoa tamin'ny azy fijaliana ary voasoratra tamin'ny teny hebreu sy romana sy grika zany tsy ny anarana le nisoratana tamin'ny teny romana sy grika fa mba mieritrereta ny anarana ke tsy miova mihitsiny ohatra atsika zao mahita tsara ny anarana hoe filopirenena malagasy dia nandeha tary lasany France ny filopirenena malagasy ny filopirenena Andry Rajoelina de lasany France ohatra zany ataory amin'ny teny frantsais zay le président Andry Rajoelina est parti en France zay raha ataotsika amin'ny teny masina de samy manana zay itiako tenenina zany hoe ny anarana tsy iova zany noviny satria non propre iny ny anarana non propre de tsy azo ovaina mihitsiny noviny fa adalàna zay manaova an'izany
ina zany ekivala ny anarana Yahosoa anao amin'ny teny hébreu. Raha misy ekivala ny anarana ka ataony hoe Jesosy. Iza milaza fa ny ekivala ny Yahosoa dia Jesosy amin'ny teny grika na amin'ny teny hébreu, asa metalatala. Ianao ny teniteniteny foana ohatran'izany, ary ny teniteny foana ny Herode ve no rahanao? Raha ataontsika hoe nanao foana tokoa ary zany Herode, iza milaza fa Herode dia afaka hanova anarany Yahosoa tampotampoka hoe aovay Jésus na ovay hoaniny ity. Ary ny fitapitapesany Herode ve ny andeha ho arahanao? Hoe Herode zay mpanotany lasa tsisy lavalana anazy iny, zay namono anazy iny, iny ve ny andeha ho arahanao? Zany nge no maharatsy sainanao tena mariny. Tenin'ny Herode zany no arahanao, ny tenin'le olona namono anazy zany no arahanao. Olona mpamantsika ny Yahosoa amin'ny azo fijaliana ve ny arahanao? Ianao nge zany dia volona amin'ny hevitra zany, dia volo mitovy amin'ny Herode ianao. Satria nyrediredina dalana ataon'ny Herode ve ny andeha arahanao kosa ny ary. Zay ny fanazavana hoe adalàny zany. Fa ny olona ve tsy gaga hoe ahoana moa zany anaran'ity olona ity novainao? Yahosoa mpanjakan'ny jiosy ny azo ovana amin'ny teny ombany le mpanjakan'ny jiosy no vavaina, fa ny Yahosoa tsy ova novinovino io ka ataonao hoe inona. Non propre amin'olona io tsy azonao ovaina io. Fa raha miovy dia efa zatra efa tsy izy trony ny dikan'izany le teneninao io. Ary raha ohatra ny ka novainy Herode dia voambainge mpandrebireby mpandrabirabo sy mpanambany Herode, dia Herode mpanambany ve zany no arahanao? Fa raha ianao nge mba misy anarana ka ovain'ny olona ny anaranao, tezitra nge ianao. Dia Herode efa nanamantsika anazy tao azy fijaliana ve ny andeha ho arahanao mba mieritrereta ny dikan'izany. Ny olona namono anazy ve ny andeha ho arahanao mieritrereta. Zay. Apocalypse 19:13. Ary ahoana ilay hoe mbola omena anarana vaovao ilay zanak'Andriamanitra, io Yahosoa io ve le izy? Tsia. Ilay Yahosoa dia nomeny anareo etỳ an-tany. Izy raha mbola anana anarana izy any amin'ny bokin'ny Jeremia no hijerevantsika azy, ity ny anarany any. Yahosoa famarinantsika zay mandritra ndao ke vakintsika zay teny eo amin'ny Jeremia zay. Jeremia 23 no vakiko ato mihitsy izy. Dia diso ary izao ny anarana nanona azy Iavà famarinantsika. Zay mihitsy izy. Jeremia 23 6. Jeremia 23:6 nijerevantsika. Vaketsika manomboka amin'ny 5. Jeremia 23:5 dia ny 6. Raha vaketsika. Ino avy ny andro Iavà izay nanganako ratsana marina ho an'i Davida, ka njaka izy sady hoendy ary hanao fietsahana sy famarihana amin'ny tany. Io zany dia tonga any amin'ny fanjakana fotoana io. Amin'ny andro no amonjenan'ny Joda sy andrian'ny Israely fahizay, fa amin'izao Israely tsy mandry. Ary zao aloha anarany izay anonona azy Iavà famarinantsika. Io le tenenina tamin'ny bokin'ny Apokalypsy io, raha tsy hainareo. Iavà famarinantsika, ary tsisy mahay io fa ary tsy azo adika io fa dada Iavà, satria tsisy mpaminany nanonona an'io. Fa ny teny fotsiny mpaminany Jeremia hoe Iavà famarinantsika iny anarany dia tsisy miditra lalina amin'izany tsika fa mivoaka io anarany io. Fa aleo izy tenany amin'izay ny amoaka an'io, zay hoe tsisy mahalafatsy izy ka rehefa ny teny hoe tsisy mahalafatsy izy dia tsy mila miteny akoatran'izay tsika fa mbola hivoaka io anarany io, miandry anazy ho tonga. Fa ny amin'izao zany ny anarany antsotsika anazy dia Yahosoa famonjena. Ia no famonjena, dia zay natao hoe ia famonjena, Yahosoa ny dikan'izay. Ia no famonjena hoe dada Iavà no mpamonjy ny dikan'iny famonjena ho tsika, zay no tonga ny hoe ia famonjena. Fa amin'izany ny anarany indray natao hoe ia famarinana. Ia famarinantsika dia iny ny anonany an'izay dia aleo hiandry anazy. Zay. Fa ny anarany amin'izao Yahosoa dia mijanona antsika zany. Zay. Zay le dika le hoe tsisy mahafantatra afa-tsy ny anarany. Vaketsika ile Apocalypse 19:13. Apocalypse 19:13. Apocalypse 19:13. Za zao afaka manome an'io anarany io fa rehefa namoaka teny hoe tsisy mahay afa-tsy izy dia aleo tsy manao aventure. Zay. Tsy azo atao mihitsy raha vao niteny hoe tsisy mahay afa-tsy izy dia tsisy mahazo manao aventure mamoaka an'io, satria mety zavatra hafa mihitsy no teneniny io fa mitovitovy amin'io nefa ny équivalence-ny ka tsy azonao atao miditra amin'izay. Satria misy fiteneny amin'ny lanitry tany fa tsy mitovy amin'ny teny jiosy zany. Ary miakanjo mbola misy toy ity fa tsy 13.
Apokalipsia 19:16 no izy fa tsy 13. Ary manana anarana voasoratra eo amin'ny lambany sy ny feny izy manao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Ile 19:13 moa tsisy mafana. 19:12 le izy. Ary ny masony dia lelafo, ary tamin'ny lohany izy dia mamaha, ary izy manana anarana voasoratra izay tsy misy mahalala akory afa-tsy ny tenany ihany. Manana anarana izy zao. Manana anarana voasoratra anazy manokana. Ary anarana efa ho avy etỳ manana anarana izy. Zay. Ka izay no tonga amin'ny teny hoe ny anarany Yehoshua ny anarany amin'izao dia manana anarana. Za zao manana anarana be dia be za. Tsy ziady azy ihany ny anarako. Misy anarana hafa koa mitohy amin'izay. Fa hatreo aloha menantsika dia ampy zay. Yehoshua koa manana anarana izy. Fa rehefa nomena hoe hatreo ihany menareo dia mijanona ianareo fa aza mitady hevitra ankoatran'izay. Fa rehefa zay dia trany dia miovy io teny io manova ny tenin'Andriamanitra dadevanao dia fay ianao raha vao zay ny ataonao. Tsy azo atao sandry izy ny dikan'izay. Mazava angamba zay ho ilay rehetra metraka fanontaniana hoe misy anarana izy fa rehefa tsy mbola nomena anarana dia aza hidirana. Manana anarana mihitsy izy. Ohatranazy ho manana. Zay. Fa izy tsy mbola antsika etỳ an-tany ka anaovantsika resaka tsy mandeha amin'izay lomotra izany. Fa rehefa nomena antsika anarana hoe Yehoshua dia iny antsoina azy dia afaka fahotana anao dia ampy zay anarany amin'ny manaraka any azy hidiranao fa tsy fantatrao. Ary tsy tokony hiditra amin'izany ao satria tsy hainao zara tsy miditra amin'izany na dia mahay dia ina moa ny hidiranao amin'izany azany. Zay dia miraso antsika fa mifarana teo indray ny fampianarana rehetrarehetra tamin'ny laharana faefatra antsika izany teo dia hiditra amin'ny laharana fahadimy indray antsika amin'ny manaraka. Zay zany fa dia miraso antsika samy teny Yehoshua misaotra betsaka ny amin'ny fitahian'Andriamanitra ny fahasoavany afaka nenao izay fampianarana izay tsika dia miraso antsika samy teny Yehoshua ariva afaka antsika. Misaotra betsaka Tata Maria Iavanao ny amin'ny teninao. Misaotra betsaka noho ny amin'ny hatsaranao fa nomenao izao hatsarana izao tokoa. Dia ilay fiainana mandrakizay sy ny fitiavana sy ny fahasoavanao ka nay niainao izany teny izany, nay nandray an'izay teny izay, ary nay nizara n'izany teny izany any misy atokantrano mba ho famonjena ny olona. Tena marina mihitsy ny famonjenanao Yehoshua. Efa nomena ny teninao fanavotana ny olona. Efa nozaraina ny teninao ny fiainana mandrakizay ho an'olona. Vonjeo ny tsy mahalala rehetra, avotiny tsy mahafantatra. Efa tonga anao Yehoshua ary tonga izay ady hampafantatra anao. Vonjeo ny tsy mahalala rehetrarehetra mba hitodika aingana. Ho amin'ny fanatonana anao, voninahitra anao mandrakizay Dada Maria avao. Matoka fa maro no tonga saina resy lahatra hitodika ho any aminao. Vonjeo ny dada malala ho ny tsy mahalala. Vonjeo ny maniry, vonjeo ny hafafiana rehetra izay mangetaita ny fahamarinana. Anjaran'izareo indray zao ny famonjena. Misaotra Dada malala amin'ny anaranao Yehoshua malalanao izany rehetra izany. Misaotra Dada Iavao. Halleluia. Amen. Dia miraso antsika samy teny Yehoshua. Mavita izany fampianarana manaraka indray. Veloma daholo.